Taorian'ny fahombiazan'ny tsipikanetybe malagasy dia samy naneny heviny ireo olona izay sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Saika nideriny zava-bitan'ny ekipam-pirenena malagasy avokoa izy ireo, na izany aza dia nisy ihany ny milaza ny tokony anamboarana ny tontolon'ny tsipikanetybe malagasy. Voalohany indrindra aloha miarabany zevatra mirahalahy miaraka ny fédération nahazo ny titre iny fa tena important be zany na amin'ny ekipa tsipikanetybe. Voalohany indrindra angamba nilaza ny ekipa malagasy zany joueur malagasy mivoaka isa-taona angamba mitoko fa azo zany hoe no tsara angamba ny ekipa gasy mivoaka amin'ny taona manaraka ny taona manaraka. Tokony hijery mitondra akaiky zany voalohany indrindra ny tantarazy tsipikanetybe fa mitondra avo ny volonam-pirenena ka mba tokony hitsajara fanjakana zany mijery ino tokony atao amin'ny taranja tsipikanetybe angamba ny infrastructure angamba ny voalohany angamba ny tokony mba hijerena satria ny kianja manaraka tsy misy mitsika. Nafinaritra mihitsy ka tena efa nalasana mihitsy ary efa natenaina mihitsy fa ho azotsika izy io satria raha mijery ny fahaizan'ny mpilalao antsika hatramin'izay dia fahatsapa mihitsy fa tsy maintsy ho azotsika izy io, lasa lavitra mihitsy satria ireo no national fa nano fijerevana ny ankizy ny lalao eto ara dia be dia be mihitsy izy mbola mety ho lasa lavitra bebe mijery an'ireny rehetrarehetra ireny le tamin'ny mondial teo ireny le pays rehetrarehetra eny zany tena hita mihitsy fa mbola mety zany na ny ankizy tsy national raha mety aminan'ireny ambony niveau be. Tena mahafatrapo zavatra nataon'ry zalahy manaraka mbola isy indray mois d'avril championnat sy doublette dia engane mba ohatran'izay ihany zany résultat. Za aloha tena baka finkanety zany mpanafatra zoerany andafy miaraka mandritry ny telo tena hitako hoe mivoatra be mihitsy ny malagasy mba tsy tsipikanetybe. Ny fitondram-panjakana manokana efa nanao zay mety angamba ny fanjakana tamin'ny fandraisana ny tsipikanetybe fiadina tompon-daka eran-tany iny tsy hitako izay lesoko azo tsoahina amin'le fikarakarana ekena fa misy ny tsy tonga lafatra fa ny zavatra hitako zany dia nanao zay hafa nanao zay hafa ny fanjakana hanampiana ny fandraisana ny fanjakana ny fijeran'ireny lalao reny aloha zany dia tsika anisan'ny ekipa favori ary natahorany zareo vahiny ary anisan'ny tsy mahagaga aloha raha hoe tompon-daka tsika nefany betsaka ihany koa ny mbola lesoka tokony arenina indrindra eo amin'le fifidianana an'le mpilalao zany mba tokony fatenina tsara zany ny tena mpilalao hoe tena tokony mpilalao mendry satria hita ihany le lesoka teo zao le tireratsika zany ohatrany tsy navitapolo le fara moa izy natsika dia zay mba napety amin'le lalao dia azotsika ny tompon-daka. Mikasika ny fanohanana tena ilaina tokoa ny fanohanana indrindra eo amin'ny fitondram-panjakana satria ny sport tsy mandeha tsy misy ny fanohanana na ara-boly zany na ara-moraly zany na rehetrarehetra ilaina tokoa ny fanohanana ny fanjakana fa raha miraviravitana ny fanjakana dia metaoko fa tsy ho lasa lavo satria na ireny ary ny hita ihany mbola tsy tena tomombana le fanaisintsika n'le championnat du monde mbola misy ihany ny lesoka betsaka ny zavatra tsy fotodrafikasa mbola tsy ampy tsara. Ny fahitako azy aloha dia tsy mety le safidy l'équipe nationale kanefany rehefa tena hoe ny ray ina sy ny ray fo daholo ny malagasy tao anatin'le izy dia hitatsika ireny mivokatra fa azotsika ihany le champion. Tamin'ny fiandohany dia nanaitaina be mahitsiny satria tsy nety daholo zay natao rehetra rehefa ny mpivavaka kely le zavatra dia hitatsika iny fa nisokatra soamatsara dia tonga takany madaka iran-tanitsika. Raha no afaka nety be fotsiny zany mijerena mila manova kely an'ilay fitondrana tsika indrindra ny amin'ny fédération satria fédération zany tokony hijery manokana le discipline rehefa le discipline raha fahitako azy zany eto aloha
dia tsy manome mahitsiny la sehatra ho an'le aty amin'ny sisiny da nefa maty anina sy nefa mpanao ihany zany no mena vahana ao anatin'le izy